ireo mponina sahirana mipetraka eny amin'ny faritra iva matetika no betsaka tsy manana kopia na fanamarina baterahana. Eo koa anefa ireo mpatory an-dalambe. Isan'izany ity raim-pianakaviana iray ity, samy tsy manana kopia na izy na ny zanany. Ray zanako heritaona teraka teny sisin-dalana teny izy dia tsy vita. Manana ka mbola tsy manana. Olana iray tsy nafahan'ireo mpatory an-dalambe nanao kopia ny tsy fananana kara-panondro an'ny olona feno taona. Rehefa izay no mitranga dia toa tsy naharisika ireo ray aman-dreny ihany koa ny nanamboatra kopia ho an'ny zanany. Rehefa mitatra araka izany ny taranak'izy ireo dia toa samy tsy manana izany taratasy fanamarina paterahana izany avokoa ny fianakaviana manontolo. Anisan'izany ity renim-pianakaviana iray ity. Tany an-dalambe izay no natory dia tsisy kopia mihitsy ilay zaza. Dia vadiko koa tsy manana. Tamin'ny voateraka mihitsy izay dia efa tsy karakara ny ray aman-drenay efa maty dia tsy navita kopia mihitsy. Maro ny olana mahatonga ny olona iray tsy hanana kopia. Eo aloha ny toerana misy azy amin'ny maha-mponina sahirana azy izay miteraka tahotra rehefa hiditra birao. Eo koa ny fotoana sy ny vola mety ho lany amin'ny fivezivezena raha ny fanazavan'ny fikambanana misana ny fanaovana kopia vaobe. Efa voalazan'ireo mponina sahirana tokoa anefa ny antony hafa izay vokatra ny fiterahana eny an-dalambe ka tsy misy ny mpitsabo na mpampivelona afaka ny taratasy azy ireo. Iankinan'ny fiainana sy ny hoavin'ny zaza manontolo anefa ny fananana kopia. Voalohany indrindra tsy afaka miditra any an-tsekoly ny zaza rehefa tsy manana ny kopia io. Rehefa tsy afaka miditra any an-tsekoly ny zaza mazava ho azy fa ny fanomanana ny hoavin'ny ray manontolo dia lasa sakana sady ho azy ary faharoa manarak'izay nidirana ao anatin'ny rafim-piarahamonina satria rehefa tsy fantatry ny fanjakana ny fisiany dia karazany olon'olon-taona ihany izany izy ireny ka tsy afaka miditra ao anatin'ny rafitra rehetra izay misy ao anatin'ny fiarahamonina. Manoloana izay olana rehetra izay indrindra sy mba ahafahan'ireo zaza sahirana isitraka amin'izony toy ny zaza rehetra no antony tetikasa fanomezana kopia maimaim-poana ho an'ny mponina sahirana eto an-drenivohitra sy ireo distrika manodidina. Hatreto aloha izany dia mbola tsy fantatra hoe firy exactement ilay izy fa ao anatiny manao ny état des lieux mihitsy izahay izany izao manao ny identification satria ny olanao izany dia izao na ny ray aman-dreny na ny zanany samy tsy manana kopia. Dia izay zany aloha no fampiresana naraka tamin'ny chef district ny tanahay hoe sady mandeha en parallèle zany ilay an'ny ankizy sy an'ny lehibe dia rehefa avy eo indray manao ny opération kara-panondro ho an'ny lehibe rehefa vita ilay kopia. Nanomboka ny volana May 2024 ity tetikasa fanomezana kopia maimaim-poana ny olona sahirana ity ary farana ny taona 2022.